أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voalohany indrindra dia dirasa laza ary voninahitra lehibe natolotsika ny Tompo Allahu subhanahu wa ta'ala ary tsotra mitafotafo aneo an'le iraka mahafatoky Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam sy ho an'ireo fianakaviany sy ireo mpanarady azy ary izay mifikitra amin'ny fampianarany mandrapahatamperany fiainana eto ambony tany insha Allah ta'ala. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny surat Maryam dia nandefa afatra amitsika izay miteny manao hoe innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda. Tena marina ozy Allah subhanahu wa ta'ala fa ireo mpino sy izay manao asa soa dia ataony Allah subhanahu wa ta'ala ho feno fitiavana azy ireo mpiarabelona amreo eto ambony tany. Nam Allah subhanahu wa ta'ala ito tahaka ny teny amitsika fa ny mpino izay manatanteraka an'izany asa soa izany dia eo akaiky ny Allah subhanahu wa ta'ala ary ho tiany Allah subhanahu wa ta'ala. Tsy vitan'izay ihany fa ataony Allah subhanahu wa ta'ala hiditra ao anatin'ny fon'ireo mpiarabelona aminazy ireo le fitiavana an'izany olona na izany mpino izay manatanteraka an'izany asa soa izany. Asa soa, ny asa soa raha ilay sanabavajanisany dia maro karazany fa le asa soa titsika teneniny eto dia le asa soa izay ataon'olona miafina tsy hampafantaran'olona izany asa soa izany. Zany hoe al-ibadatul khafiya na hoe al-a'malu as-salihat al-khafiya. Zany hoe ireo asa soa na fanompona izay ataonao miafina. Tsisy olona hampafantarinao zany afa-tsy Allah subhanahu wa ta'ala ihany mahay an'izany manoloana anao. Qala Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu man istata'a minkum an yakuna lahu khabiyatun min al-'amali as-salih falyaf'al. Raha amreo mpanaradia ny Rasul sallallahu alaihi wasallam miteny manao hoe izay olona izy mahavita manano asa soa miafina dia oka tanterahana izany. Satria le fanaovanao asa soa miafina izany dia mampitombo fitiavany Allah subhanahu wa ta'ala manoloana anao ary mampitombo ihany koa fitiavan'ireo zavaboary ny Allah subhanahu wa ta'ala aminao. Ireo karazana asa soa dia maro karazana. Ohatra alaitsika amin'izany al-hifadhu ala salatul layl walau rak'atun wahida. Ny fanataterahanao salatul layl izany hoe le sola na 2 raka amin'ny alina eny fa na dia ataontsika hoe raka ray izany. Zany hoe mety izany salatul layl izany ataonao direct ao aorianany salatul isha raha ohatra le olona matahotra tsy ho tafafona na alohan'izy andeha atory na ao alohan'ny salati al-fajr izany salati al-fajr. Anisan'izay ihany koa ny asa soa izay tsara ataonao miafina tsy hampafantarinao olona dia ny zikrullah subhanahu wa ta'ala. Mizanao manatanteraka an'izany zikrullah subhanahu wa ta'ala satria ny olona mahatsiaro any Allah subhanahu wa ta'ala dia tsaroany Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa izy. Allah subhanahu wa ta'ala maro ireo andiny masina izay mampirisika ny mpino mba handeha hatsiaro ny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'izany boky masina ny Allah subhanahu wa ta'ala izany. Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny boky masina azy manao hoe fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Oka ianareo izy atsaro ahy, tsaronareo aho mba atsarovako anareo ary mahaiza makasitraka fa aza mikomy amreo fahasoavana izay nomeko anareo reo. Nam anisan'ny asa soa izay ataon'ny mpino ray ihany koa miafina dia ny sadaka to sir. Zany fanombohanao
apany amin'ny arinanao fanomezanao fanampiana andreo mahanitra miafina tsy ampafantarina olona izany fanampiana izany satria ny sadaka tafsir ambaran'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam dia tudfi'u ghadabu rabb, le fanomezanao fanampiana ho an'ny mahanitra miafina kiafina io dia mamono ny atezerany Allah subhanahu wa ta'ala, mamafa ny atezerany Allah subhanahu wa ta'ala aminao. Rasul sallallahu alaihi wasallam andatsika ijery anty hadisy zay nitantarainy Rasul sallallahu alaihi wasallam hoe ahoana zany ny pino anankiray rehefa tiany Allah subhanahu wa ta'ala, ahoana ny pino iray rehefa manatiteraky an'ireny karazana asa soa ho lasa tiany Allah subhanahu wa ta'ala, rapikariny Allah subhanahu wa ta'ala ny voninahitrany. Miteny Rasul sallallahu alaihi wasallam manao hoe inna Allah idha ahabba 'abdan nada Jibril faqala inni qad ahbabtu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala izy Rasul sallallahu alaihi wasallam rehefa mitia ny mpanompo anankiray dia atsony anjely Jibril manao hoe Jibril ô, zaho dia makatia ny mpanompoko rahanina ka oka izy tiavinao. Ary atsony Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny anarany mihitsy izany mpanompo izany. Dia inona zavatra teneny Jibril avy eo? Thumma yunadi Jibril fi ahli sama inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahli sama. Avy eo anjely Jibril mandeha miantso an'ireo zavaboary ny Allah subhanahu wa ta'ala any an-danitra ka miteny aminazy ireo manao hoe o renareo zavaboary ny Allah subhanahu wa ta'ala, o renareo ny anjely ny Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dia mitia ny mpanompondrahanina ka oka izany tiavinareo. Qala thumma tanzilu lahu almahabbata fi ahli al-ard. Rehefa avy tiavin'ireo anjely any an-danitra any izany mpanompony Allah subhanahu wa ta'ala zany, dia iny zavatra miseho ho lasa soratany Allah subhanahu wa ta'ala eto an-tany ihany koa izany fitiavana an'izany mpanompony izany, ho lasa tian'ireo mpiarabelona azy ireo izany olona izany, ho lasa mora amin'izany olona izany ny fanatanterahany an'ireo karazana asa izay hitantsika fa hoe sarotra amin'ny fiainana, akamorany Allah subhanahu wa ta'ala manoloana an'izany olona sy mpiarabelona amin'izany raha ohatra izy tiany Allah subhanahu wa ta'ala. Kanefa Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa contrairan'izay ihany koa tenen'ny Allah subhanahu wa ta'ala fa rehefa Allah subhanahu wa ta'ala ihany makahala ny olona ray, zany hoe tsy manompo izy, tsy manatanteraka asa soa, dia lasa ndray Allah subhanahu wa ta'ala miantso an'ireo anjely, miantso any anjely Jibril miteny manao hoe zaho dia makahala andranona ka oka izy ho halanao. Dia lasa i Jibril avy eo mandeha miantso an'ireo anjely ny Allah subhanahu wa ta'ala ny an-danitra ka miteny aminazy ireo manao hoe o nareo le anjely ny Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dia makahala ny mpanompon-drahanina ka oka izy ho halanareo. Dia lasa voasoratra eto an-tany izany, dia lasa izay olona mifanerasera amin'izany olona izany eto ambony tany dia lasa makahala anazy avokoa. Maro ireo exemple raha laisana bavajana isany izay niseho tamin'ireo mpanaradian'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam, tantara niseho tamin'ireo mpanaradian'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam amin'ny alalan'izany fanaovana asa soa miafina izany. Ndaontsika ijery sahaba iray Abu Bakr as-Siddiq, voalazany tantara fa Abu Bakr as-Siddiq rehefa avy manao salatul fajr izy dia mivokatsy moramora miafina. Mandeha izy Abu Bakr as-Siddiq mandeha miala amin'ny tanànany Madina io, mandeha any amin'ny bongo, any amin'ny tendrombohitra any amin'izay toerana izay tsy afantaran'olona anazy. Inona zavatra ataony Abu Bakr as-Siddiq? Abu Bakr as-Siddiq mandeha any vao maraina be dia avy eo izy maninona miverina aty an-tanànambe indray. Isan'andro zay foana zavatra ataony Abu Bakr jusqu'à Umar ibn al-Khattab natsikaritra. Rehefa hitany Umar ibn al-Khattab Abu Bakr manao zany fihetsika zay dia narahany Umar ibn al-Khattab ny fihetsika nataony, narahany Umar ibn al-Khattab maso izy tao arina. Tsy fantatry Abu Bakr hoe misy olo manara-maso anazy amin'izay fotoana zay. Lasa Umar ibn al-Khattab nanara-maso ny Abu Bakr as-Siddiq
hitany Aboubakar Siddiq rehefa nandeha tany anatin'ny tendrombohitra tany amin'ny tendrombohitra tany dia hitany miditra amin'ny trano kely izay ratsy. Miditra ao Aboubakar Siddiq dia mivoaka. Ohatran'ny foana isan'andro, ohatran'ny foana farany amin'izay Omar ibn Khattab, ray andro amin'izay izy niditra tao. Rehefa farany amin'izay Omar ibn Khattab, rehefa natsikaritra an'izay fihetsika zay dia somary niditra tao Omar ibn Khattab nanara-maso. Niditra tao dia nandondona. Rehefa nandondona Omar ibn Khattab, naman'le trano avy eo ramatoa be malotoloto. Tsy vitan'izay fa io ramatoa io koa manana ankizy kely maro kambody. Dia nanontaniana Omar ibn Khattab izany ramatoa zany manao hoe fa inona ozy izy ny zavatra tony nrangahy iny aminareo ato, izy nrangahy iny voalohany indrindra. Dia nitenen'io ramatoa tsy hainy, teneny hoe iza iny olona iny, fa zay foana mahita anazy iny isan'andro izy avy eto. Dia nanontaniana Omar ibn Khattab inona zavatra tony aminareo ato. Dia nitenen'io ramatoa io fa hoe izy avy aminay ato, mamafa ny tranonay izy, mampirina ny tranonay, dia mandeha mitery ronono, mandeha mikarakara sakafonay. Dia zavatra rehetrarehetra ao anatin'io tokantrano io zany tanterahany Aboubakar Siddiq. Dia avy eo amin'izay Omar ibn Khattab niteny nanao hoe angao izy tsy hainareo iny olona iny. Dia nitenen'ny Omar, nitenen'io ramatoa fa hoe tsy fantatranay. Iny nge ozy izy Khalifat Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Aboubakar Siddiq. Dia niteny Omar ibn Khattab nanao hoe manomboka androany ozy ry Aboubakar Siddiq dia ho ampijalinao n'olona izay angalany toerana io aorinanao. Zany hijaly zay olona aka ny toerana io aorinanao. Ka hitantsika amin'izay raha lasina bavajanisana, ny asa soa izay ataonao miafina dia mampiditra fitiavana eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala, fifankatiavana voalohany indrindra entre anao sy Allah subhanahu wa ta'ala, sy fifankatiavana ihany koa entre anao sy ireo zavaboariny Allah subhanahu wa ta'ala, ary fifankatiavana entre anao sy ny mpiarabelona aminao. Satria izany dia zavatra tsy tokony aseho anao amin'olona izany. N'olona anankiray, mpino anankiray zany atao ambony tany, tokony misafidy asa iray izy ataony miafina, tsy hampahalalany an'izaniza. Eny fa na dia ny vadiny ao anatin'ny tokantrano tsy tokony hampahalalany anazy. Satria maninona? Iny asa iny possible amin'ny andro farany iny no manavitra anao anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala, fa tsy le sola izay ataonao manoloana n'olona marobe iry. Satria indraindray le sola sy ny hajy izay ataon'olona anankiray mety ataony amin'inona firehariahana. Ka okatsika raha laisana bavajanisana anaraka an'izany teniny Allah subhanahu wa ta'ala, araka ny tenentsika teo manao hoe inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Tena marina ozy Allah subhanahu wa ta'ala fa ireo mpino sy izay manao asa soa dia ataony Allah subhanahu wa ta'ala, ampidiriny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny fonindreo mpiarabelona azy ny fifankatiavana azy amin'ny lalany zany fanaovany asa soa izany. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan.